reto teknisiana sika manodidina ity hoe pitsopitsony amin'ny famindrana ity. Ny fantaniana voalohany apetrako ary fanohizina amin'ny faharoa dia hoe inona moa zany, inona marina le antsoina hoe famindrana ary inona le endrika isehoany izay famindrana izay. Efa nisy anina tsidika ilay teknisiana atao anatin'ny fanadihadiana iny fa eto ianareo hitondra famelabelara sy fanazavana misimisy kokoa ny mpanaraka amin'ny fandarana. Izy aminareo telo menadano hanazava izay fanontaniana izay. Nareo amin'ny fandrefesantany sa natao anatin'ny fananantany? Lafasoara ay. Miarabanareo mianata dia miarabantsika mpisehatra rehetra dia miarabantsika any tokantrano tsirairay avy manaraka izao fandarana izao. Nitondrako fanazavana voaloha tsy eto tonga dia amaly avy hatrany ny fanontanianao fa miditra anao teny fampidirana ihany zany. Araka ny horonan-tsary izay narahantsika teo dia mazava fa raha miresaka famindrana tany tsika dia tanin'olon-tsotra no resahana eto tany vita titara sy kadasitra. Hitantsika tamin'ny fandaharana tamin'ny heriny sy tamin'ny tapabolana angamba ny fanazavana mikasika ny tany titara sy ny kadasitra zany fa tanin'olon-tsotra zany no resahana manokana amin'ity fandaharana ity. Ka ato amin'ity fandaharana ity dia ezaka izahay hitondra ny fanazavana mikasika ny paikady rehetra ary nazava ihany koa ny andraikitra marina ho an'ny sampandrarana ny fananantany sy ny sampandrarana ny fandrefesantany ao anatin'ny fanatanterahana ny famindranan-tany zany. Matetika manko dia afangaron'ny olona foana ny sampandrarana ny fananantany, ny service domaine sy ny service de topo. Ny service topo ao anatin'ny fanatanterahana izay famindranan-tany izay. Ho an'ny service topo manokana zany dia ny tena hitako hoe ilain'ny olona angamba ny rehefa hamindra tany. Anisany voalohany tena tsy maintsy ilaina dia ny saritany io zany no anisany tena tsy maintsy ilain'ny olona raha hamindra tany izy. Dia any amin'ny sampandrarahany fandrefesantany izy no maka izay saritany izay zany mety hanaovana fifampivarotana io na mety hanaovana fanolorana sy ny sisa izay maro voatanisan'ny namana teo tao anatin'ny horonan-tsary. Dia ny andraikitry ny domaine ny fanoratana rehetra dia ny domaine anazava misy kokoa zany amin'ny atsipiriany mikasika izay. Hitondra fanazavana mikasika ny lalàna sy ny paikady rehetra entina manatanteraka azy. Fa anisan'ny asan'ny topo ao anatiny zany, ao anatin'ny famindrana io raha ohatra ka ilaina dia ny bornage. Dia ao mandritra ny fandaharana angampantsika mety hisy fanazavana ihany atsidika mikasika izay. Nareo amin'ny sampandrarana fananantany? Misaotra tompoko nanome ny fitenenana. Mamerina ny arahaba izay efa nataon'ny namana teo miarahaba ihany koa antsika rehetra any atokantrano rehetra any manaraka an'izao fandaharana izao. Ny loha hevitra antsika androany moa dia hoe ny paikady famindrana ny tany. Amin'ny ankapobeny izay loha hevitra izay dia mivelatra tokoa. Ary raha ataoko angamba hoe adiny iray ny fotoanantsika eto amin'ity fandaharantsika androany ity dia mety tsy ho ampy izay fa hiezaka zany izay anazava amin'ny fomba ataontsika hoe farak'izay tsotra indrindra angamba azahoany rehetrarehetra any atokantrano any mahakasika an'izay hoe paikady izay. Ny paikady izy io tsy afaka ataontsika fotsiny hoe amin'ny ankapobeny arak'izay hoe paikady izay dia misy fepetra zany ao amin'ny antsipiriany mihitsy izay hitantsika any anatin'ny lalàna zany. Tsika zany tsy afaka miala amin'ny lalàna raha vao miresaka hoe paikady. Ka alohan'ny anazavan'ny namana ny hoe inona avy ireo endrika famindrana, satria izay mantsy izao no mahaliana ny rehetra angamba ny atokantrano hoe inona avy le endrika famindrana, dia tsara angamba aloha fa hitantsika le hoe paikady famindrana tany. Ny paikady averiko ihany io zany le fepetra. Inona avy le fepetra, le pitsopitso ny rehetra takiany lalàna amin'le famindrana. Ny tany malalaka be koa izay, inona moa ny ataontsika hoe tany izay. Mba tsy ampivoana n'ilay fanazavantsika dia tsara angamba tonga dia hoe
ny satany tany moa efa somary efa natsidiky ny namana teo ihany, dia io zany ilay ataontsika hoe tanin'olon-tsotra izay ao amin'ny lalàna 2005-019. Ao amin'ny lalàna 2005-019 zany no mifehany izay hoe tanin'olon-tsotra izay. Fanontaniana manaraka koa izao mety manitikitika antsika dia hoe izy ary ilay sambandra raha mahefa zany, mahefa amin'le famindrana. Raha ny tanin'olon-tsotra dia mazava be ny voalazan'ny lalàna ao amin'ny ordonnance 60-146 tamin'ny 3 octobre 1970 izay misy moa ny décret d'application, ny décret 60-529 tamin'ny 7 décembre 1970. Maheno an'izay zao tsika ny atokantrano dia hoe inona zany zavatra ohatrany hoe sarotakarina be. Ho hitantsika miandalana eo le pitsopitsony rehetra fa ny anjarako angamba dia hiteny hoe amin'ireo famindranareo dia misy le fepetra iombonana zany. Le fepetra iombonana amin'le famindrana ataoko hoe eo amin'ny anankitelo eo angamba amin'ny fepetra iombonana zany. Voalohany aloha dia hoe ny fanoratana rehetra dia tsy maintsy atao amin'ny boky. Izay zany le antsointsika hoe livre foncier. Iny le any amin'ny archive zany, any amin'ny conservation foncière na fikajiana ny fananantany. Dia faharoa manaraka an'izay lay duplicata du titre. Tokony mitovy zany ny inscription na ny soratra hita ao anatin'ireo boky anankiroa ireo. Misy any anefa indraindray zany mety misy hoe voasoratra ny any amin'ny boky nefa tsy voasoratra le aty amin'le duplicata. Andray ohatra tsika ao amin'ny 580 sy 980 amin'ilay décret izay voalazantsika teo zany, dia misy fotoana zany manaiky ny lalàna hoe soratana fotsiny ny any amin'ny boky. Tsy voatery soratra zany ny aty amin'le livre foncier, any amin'le duplicata, fa aty amin'ny boky zany no misoratra. Dia ny ataontsika hoe exception ngambe raha izay mahalaza azy. Ny exception zany dia ny prénotation sy ny expropriation pour cause d'utilité publique. Ho azavaiko ireo, inona moa le hoe le prénotation zany? Ny prénotation matetika tsika miteny hoe zany prénotation zany fanohanana ozy izy tsika. Misy koa tsika miteny hoe izy io zay mahazo an'le prénotation zany avy hatrany dia hoe anazy le tany. Mety mahaliana antsika izay zavatra izay, fa ny prénotation zany raha ny tena marina zany amin'le prénotation dia hoe izy io zany karazana réserve d'inscription. Réserve d'inscription zay tsy midika hoe avy hatrany dia an'le olona le tany, fa ohatra raisitsika ohatra hoe misy zony zany ao amin'le tany, mety hoe hiandrasana fivahan'ilay raha eny amin'ny fitsarana. Miandry an'iny izy dia manoratra n'ilay prénotation. Iny zany ohatrany hoe ataontsika zay hoe réserve d'inscription zay angamba ny tena mahalaza azy. Ka rehefa voava zany le raha eny amin'ny fitsarana, na ataontsika hoe misy tsy fifankazahoana teo amin'le olona roa tota zany, dia manana zo zany izy anoratra n'iny prénotation iny avy hatrany dia any amin'ilay livre foncier na ilay boky izay tazomina any amin'ny archive ny fikajiana ny fananantany. Izay zany ny mahakasika an'le exception voalohany teo. Dia ny exception faharoa dia le hoe expropriation pour cause d'utilité publique. Arak'izay anaran'izay dia ny tombotsoa iombonana zany. Ny tombotsoa iombonana zany no tandrovana ao anatin'io expropriation io. Ohatra
alain'ny fanjakana ohatra ny fananan'olotsotra arak'le fanazavana nentintsika tany am-piandohana zany fananan'olotsotra mba hahafahana manatanteraka fotodrafitrasa na ataontsika hoe fotodrafitrasa na zavatra anankiray zany a atao ho an'ny tombontsoa iombonana. Reo zany a tsy voatery hoe eo daholo le boky anankiroa fa mety hoe na dia tsy eo aza ilay duplicata zay dia eken'ny lalàna zany a le mpikajy ny fananantany na hoe conservateur anoratra avy hatrany any amin'ilay livre foncier. Zay ny voalohany. Dia faharoa manaraka an'izay efa miresaka an'le duplicata ihany tsika. Mety misy fotoana mety ho very le duplicata, zavatra mety mitrangy zany amin'ny fiainana andavanandro. Ohatra hoe sanatrian'izany nisy tondra-drano ohatra. Misy mety hoe hain-trano mahay tao le izy, mety ataontsika hoe very fotsiny tsotro izao. Dia rehefa very zany ilay duplicata io na tazomin'olona ohatra hoe giazany ihany le duplicata zany, dia manana zo zany ilay olona anoratra n'ilay zony. Iny moa mbola hoentin'ny namana manaraka eo ny fanazavana amin'ireo endrika famindrana rehetra ireo. Dia manana zo zany izy maka vaditany amin'izay fotoan'izay. Inona moa ny andraikitra le vaditany? Le vaditany dia ataontsika hoe maka an'ilay bokitany zany any amin'ilay olona miazona an'io bokitany io amin'ny alalan'ny ordonnance ny anatanterahany an'izay. Iny moa ao amin'ilay 520 amin'ny lay décret zay no lazaintsika teny am-piandohana, décret 60/529. Farany dia rehefa tanterahana zany le famindrana. Rehefa tanterahana ny famindrana, mety tsy ho famindrana anankiray, mety tsy ho anankiray fotsiny, mety misy famindrana 2 na 3 ao anatiny ao. Dia tokony ho feno zany, tokony ho feno ny antota-taratasy rehetra. Tokony ho feno zany ny antota-taratasy rehetra. Ohatra hoe misy famindrana lova, faharoa manaraka an'izay misy varotra ohatra, dia mety misy ihany koa ny amin'ny farany ohatra hoe famindrana lova indray, mety maty ohatra le olona. Dia tokony ho feno zany ny antota-taratasy rehetra amin'ireo inona moa ireo ataontsika hoe endrika famindrana rehetra ireo. Raha sanatria zany tsy ampy le izy dia manana zo zany le mpikajy ny fananantany tsy hanatanteraka n'ilay fanoratana. Zay zany dia voalaza ao amin'ny 9/720 amin'ilay décret zay voalazantsika teo. Zay zany angamba raha ataontsika hoe fitiantsika lay fepetra iombonana. Tsara mantsy ho fantatra le izy alohan'ny hidiran'ny namana zany amin'ireo karazana na hoe endrika famindrana rehetra. Afo dia atolotranao ara ny fanazavana an'izay indray mato raha tia ray. Misaotra na me fitenena tompoko ary ombako manana ny fiarabanantsika rehetra na ny any tokantrano na itsika ty plateau. Maro ny efa voalaza teo ary na ny taria-piandohana ary tamin'ny interview efa nateo teo dia voatsitika teo karazana voatsitika teo zany ireo karazana famindrana rehetra atao. Ny teny moa taty no service topo hoe ny zavatra tsy maintsy ilaina dia ny plan. Marina tokoa zay. Ataontsika hoe ataoko hoe document de base na hoe ireo zany no karazana antorataratasy tsy maintsy ilaina, dia ny juridika latsaky ny 3 volana na ny CSI fanamarina fananantany io zany miaraka amin'ny plan zay efa niteneniny teo ary ilay bokitany zay niteneniny rahalahyko tato. Ireo piesy ireo zany manafitra antsika ny an-trano rehefa alohan'ny vitany ireo olona alay voalohany juridika hoe ireto marina ny tompony,
alaivony plan hoe io marina le tany satria mety le amorony arabe ny natorony ianao fa reo aveo ka rehefa tena vidinao le voalasa ny vola ary ambadika be ary le tany ny service topo mahalala an'izay dia alaivany amin'ilay olona le boky satria ho sahirantsika raha ohatra ka tsy azo ireo zavatra ireo le boky tany iny zany a zay mahatonga anazy nanazava teo hoe rehefa tsy eo le boky anankiroa le kely sy lehibe zany hoe le livre foncier sy le duplicata zay any atanany tsirairay a dia tsy ho vita mihitsy le mutation tsy afaka atao mihitsy le inscription dia zay zavatra zay a tsy maintsy sindriko aty aloha zay zany hoe averiko tsara mila sizy latsaka ny telo volantsika dia ny duplicata du titre ary mila ny plan inona avy ary ireo karazana famindrana averina teo ary a raha voalaza teo aloha ihany koa hoe ny zoy efa ananana no afindra zany hoe tanin'olona efa an'olotsotra zany no afindra zany hoe raisiko mitenako ana le tany zay a mety telo ny tompony ohatra dia apetrako amin'izay foana hatramin'ny farany fanazavako a amin'izay mazava amintsika rehetra rehefa ana le tany a zoako zany a no manao an'ny famindrana zany hoe zay tiako anaovana azy ameko ataoko donation amin'ny olona lava zay tiako le izy na ho atakaliko le izy atao échange zany na ho zarazaraiko le izy ataoko partage zany na ho tetetehiko le izy hoe misy morcellement zay telo zao ohatra dia zarazaraina zany le izy reo avy eo na manana tany hafa koa dia akamboko amin'ny tany hafa le izy ary mety ho vaiko ny anarany zay zany zoa rehefa mbola velona ary farany indrindra moa dia hoe afaka midiko le izy ary zay ny zava-dehibe andrasan'ny olona ho alefako amin'le hoe donation le izy voalohany zany a ny zavatra atao amin'izay fotoana zay a dia mandeha nareo ny olona zany a maka le juridika mitondra n'lay titre zany a dia makany amin'ny officier public na notaire reo ihany a ny forme ny acte zany a dia tsy maintsy acte authentifié sy notarié tsy mahazo atao SSP io ny SSP zavaiko rehefa niarina fa tsy maintsy hoe any amin'ny officier public na any amin'ny délégué nareo mandeha dia soratana amin'ny boky le izy dia na any amin'ny notaire amin'izay fotoana izay a le plan hoentina dia hoentina any amin'zareo dia zareo manoratra hoe plan annexé amin'ny acte de donation numéro zao na any amin'ny marina zay a na any amin'ny officier public na any amin'ny ataontsika hoe notaire rehefa avy eo a dia maka le plan nentina iny a maka autorisation de transaction any Ambatomena fahalohan'izay a dia tsy maintsy légalisena moa zany mazava ho azy moa zany efa vita ny légalisation fa enregistrena any amin'ny sampanarahany etra zany a io acte de donation io dia aiza moa zany a ny sampanarahany etra ataontsika hoe circonscription compétente dia zay toerana misy an'le tany dia zay circonscription misy anazy zany a no andehanan'ny olona tsirairay paikady izy ty dia atorono amin'ny atsipria mihitsy any zany nareo mandeha manao ny enregistrement timbre dia vita zay zavatra zay a dia azadino rehefa makany amin'ny commune dia manao ny photocopie certifié ny karapanondry zay rehetra voakasika na antolorana na mpanolotra dia manisy valeur ny lay fananana tolotra ary indrindraindrindra dia ilaina ihany koa amin'izao fotoana ny taratasy fiantohana satria maro moa zany a reo ataontsika karazana osika dia io taratasy fiantohana io a tsy maintsy ataon'ny mpanolotra sy ny tolorana miteny zany a zany amin'ny akapobe zany fitinina hoe ny zavatra voalaza ao dia miteny hoe reo taratasy aterina ety aminareo reo rery mpiasan'ny domaine dia tsy misy osika ary zay ny tompona andraikitra amin'izany zay zany a no entina any amin'ny domaine reo avy eo a reo piesy rehetrarehetra reo ny sandaloha amin'izany a dia misy atao hoe valeur déclarative ao anatin'izay nyteneniko teo miteny le olona ohatra 2 millions d'ariary no prix nyteneniny tao zany ny valeur fa rehefa mandoha volany amin'ny fiscal zareo tsy maintsy enregistrena iny dia mety ho akariny centre fiscal le valeur amin'izay fotoana izay a ny 2% alain'ny domaine dia zay valeur administrative raisiny nytenen'ny fisca teo no akarina le 2% dia azadino reo olona ary zay le tenenina tamin'ny tany voalohany indrindra teo hoe aza matoritory fa raha mihoatra ny embolana nytazomanareo ny any an-trano a dia miditra amin'izay le pénalité ny pénalité dia zao tapitra ny enim-bolana dia miditra amin'ny fahafito volana zany dia misy 10% mandrapatonga ny hoe raha feneri-taona izy a dia le salaire alaina ry ambony le 2% zany a lasa x2 zay zany natao hoe plafond am'le izy dia misy ny droit isan-karazany moa zany a dia zay a no entina makany amin'ny domaine zay zany natao hoe donation dia hiditra amin'ny échange ahako ny échange zany ohatra dia za manana tany ray monsieur soava manana tany ray dia ozy ianao mety aminany taninao raha ngaty fa andeo ifanakalotsika
zany hoe propriété anankiroa zany zao dia manao acte d'échange atsika zay ny fanampin'le pièce ry aloha dia maka juridique sika mazava ho azy mitondra ny titre antsika tsirairay avy a dia manao acte hoe fanakalo dia maka autorisation de transaction maka le plan atsy zay certifié ny géomètre expert zay no ngamba no mety ho tsindriny kely aveo hoe géomètre expert no ataontsika hoe autorité compétente ngamba na le olona compétent manao an'le certification amin'ny plan satria tanin'olotsotra io dia vita zay a dia ny échange zany a dia miaraka an'ireo pièces rehetrarehetra ireo a dia misy valeur ihany koa ao a enregistrena dia iny a no akana le fandoavana le hetra zany a dia iny no akany domaine ihany koa ny anazy a dia atao ny famondrana ny fahatelo a ny partage ny partage dia mazava ho azy fa ny acte de partage a dia ilaina zany hoe mety anankitelo tsika ny tompony ao dia tsika telo zay tompony rehetra ao a no tsy maintsy manao le copartageant zany a no manao le taratasy fifizarana dia iny azo atao acte SSP azo makany afaka makany manao acte authentifié tsika na makany amin'ny notaire reo zany ny formalité afaka atao amin'le izy dia miaraka amin'ny plan moa zany mazava ho azy a zay efa certifié ny géomètre expert aloha zany préalablement zany a efa loatra hoe telo tsika zany zao a dia ny géomètre expert manao l'izy hoe lo A lo B lo C zaraina telo zany le fananana dia zay le partage dia vita rehetrarehetra zay a dia maka transaction ny ambatomena tsy adino a taratasy fiatoana tsy adino a dia makany amin'ny domaine atsika dia eo ihany koa ny morcellement zany mazava ho azy aorinan'le partage zay a mety hoe anavaka ny ray amintsika dia le anankiray manavaka iny zany mampiditra le dossier de morcellement ka amin'izay fotoana zay a ny zavatra ilaina dia plan anankidimy dimy ny ilaina satria mbola maromaro nandalovan'ireo araka ny natsidiky ny namana teny aloha moa zany dia ny ataontsika hoe sampanara maromaro no andalovan'ireny taratasy ireny zay vao tonga aty amin'ny domaine ny fanoratana ka mahatonga an'izy hoe dimy a voalohany a tazominy any amin'ny fisika ny ray dia tazominy any amin'ny ty amin'ny sampanarany aménagement territoire zay maka autorisation de transaction zany tsika maka moa zany autorisation transaction a miaraka ny autorisation de morcellement zany hoe afaka manavaka zany dia ny sasany moa zany hoe tazomina alefa dossier topo a sasany mijanona ny domaine ary ny sasany archive an'ilay tompony dia manarak'izay a dia mandoa nyreo rehetrarehetra voalaza teo aloha ihany koa zany a ny fanaovana morcellement a dia afindra ny tany dia ny tsy adino ao anatin'le morcellement dia misy création na titre ao dia mandoa 40 000 ariary fanampin'le ataontsika hoe le karazana ino moa zany vola aloha ho sandan'le famondrana zany a misy 40 000 ariary a amin'le création ary rehefa aveo a dia misy an'le hoe fixation limite contenance zany hoe mbola mandeha topo an'le dossier rehefa aveo fa ny anjarany domaine zany aloha dia mijanona eo amin'ilay famondrana sy famorona le titre vaovao araka ny fagnatahan'ny olona dia zay vao mandeha ny dossier topo dia verina vany iny zay vao azony olona laina le titre rehefa vita hoe zao exactement a zao mihitsy ny tena refiny eo ara-dalàna dia zay vao fizarena le izy dia ny tsy adintsika rehetra tompo fa zay rehetra teo zany a dia mila fangatahana na réquisition a ataon'le tompony hoe mba azoratana amiko tompoko a zao zavatra tiako atao zao ny fusion moa zany mazava ho azy a dia raha manana tany roa a dia akambako le izy a dia omeko titre anankiray dia tsy maintsy mifanakaiky angamba reo eny mazava ho azy tsy maintsy mifanakaiky dia miasa ao anatin'izany keo any topo mifanakaiky a dia afaka akambana zany zay le fusion dia ny changement de nom tsiko kely zany a ny changement de nom zany ohatra efa manana propriété dite mialatsiny amin'izay anareo lalaina zany vila lalaina dia izy io a tiako hoe hitovy amin'ny anaran-janako dia afindrako fotsiny zany reo aveo hovaiko anarana hafa le lalaina zay le changement de nom zay zany zoako a ao anatin'le famondrana dia zay zany a no anisan'ireo karazana mutation hoe atao dia eto amin'ny ity zava-dehibe anankiroa najanoko fara mihitsy a ny vente sy ny décès ny vente zany a dia io ny tena anisan'ny atao hoe matetika mpitranga eo amin'ny sehatra ny fananatany ny varotra dia varotra tany dia misy karazany telo ny tany tsy voazara amidy a dia zay natao hoe vente ny part indivise zany hoe telo tsika ny tompony a dia ny anjarany ihany ohatra no amidiny ny anjarany ihany namidiny a dia ny zavatra ilaina amin'izay a izy manao ny acte de vente izy ny makany mitondra le plan sy manao sonie amin'ny mpivarotra sy mpividy a manolotra ny kara-panondrony fa ny ataontsika mirahalahy zay miara tompony aminazy a dia manao lettre de ratification miteny hoe io tany io a dia anjarany marina fa ary tsy mifanitsaka amin'ny anjaranay dia omeny alalana izy amindra dia voafindra n'le tany
zany hoe miala mivalina izy avy eo dia zao miala ny anarany a dia miditra ny anaran'le mpividy vaovao zay fotsiny zany dia lasa tsika telotelo ihany ny tompony fa mifindra ny anazy miala fa mifindra n'le mpividy tsy haiko raha mazava amintsika tsara zay a dia faharoa a dia ny vente partie ny vente partie a dia amin'ny tany anankiray zany a isika telo ihany ny tompony fa tsy izy ray mantolo na midy fa ohatra no vary le tany dia 4 rara ihany na midy isika telo isika telo no mivarotra fa le 4 rara no midy zany ny ambony zany mbola tsika ihany dia amin'izay fotoana izay a maka plan anaky 5 dia ny géomètre expert no mamaritra le izy dia manisy soratra hoe certifie le plan mihitsy zany hoe 4 rara eo amidy io dia soniavintsika telo a sy mividy a légalisena any amin'ny commune sy ny miaraka amin'ny karapanondro rehetra voalaza tery aloha dia afindra aty amin'ny domaine avita ny enregistrement rehetrarehetra moa zany dia ny farany a ny vente farany a dia ny totalité vente totalité zany hoe ny tany ray mantolo mazava ho azy a no amidy dia tsy manana ntsony zany le tompony teo aloha fa dia le mpividy vaovao a no tompony reo rehetrarehetra reo a dia averina fa ny vente zany a dia afaka manana forme telo manana fahafana zany tsika na hoe anao acte SSP zany hoe any an-tranontsika mirédiger le acte dia makany amin'ny commune manao ny légalisation de la signature dia makany amin'ny enregistrement timbre mandoa ny hetra na makany amin'ny délégué dia manodra azy amin'ny boky dia maka extrait ny acte na makany amin'ny notaire zay zany a ny forme azo anaovana ny acte amin'ny fanarahana amin'ny vente zany dia rehetrarehetra reo zany a dia manaja n'irey fepetra raha fitinana dia zao hoe mila maka juridique sika dia maka plan dia mitondra ny titre dia makany amin'ny manao formalité rehetra zany hoe manao légalisation le acte de vente dia makany amin'ny enregistrement timbre maka autorisation de transaction dia mitondra photocopie karapanondro certifié dia azadino ny taratasy fiatohana reo olona légalisena io any amin'ny commune dia makany amin'ny domaine mato droit mifarany amin'izay zay zany raha mbola velona dia zay ny azo atao fa rehefa maty le olona rehefa maty izy zany dia zay le mutation par décès mutation par décès zany hoe ilay mpandova azy any manana zo hanoratra le tany dia misy karazany roa ny mutation par décès dia zanany hoe famondrana ny maty zany dia ny mutation avec testament zany hoe nanao didim-pananana le olona ny tsy mampitovy amin'ny donation sy ny testament ny donation dia samy velona ny fanolotra fa ny testament manao izy tamin'ny mbola velona hoe ity fananako ity dia atolotro ho andrakoto mety tsy ho zanany naterany fa olona hafa fa matetika mantsireny ohatra hoe narary izy dia le zanany tsy hita fa le rakoto no taizana azy tao dia mba ho fafalipony dia ity fananana anankiray trano anankiray ity dia omeny andrakoto dia nanao an'le testament izy iny zany natao hoe amin'ny tefanantsy hoe miprime mialatsiny zany hoe raha vao misy testament izy zany dia zay mandeha aloha dia ny zavatra ilaina acte de décès nahafatesan'le olona ny acte de notoriété ary zay ao anatiny ao zany no ahitana le hoe nanao testament le olona dia misy formule zay le olona jerevanay ao anatin'iny acte de notoriété iny misy hoe formule habituel zay hoe tsy maintsy soratany zareo ny amin'ny délégué zay hoe tsy niteraka hafa tsy nanangan-jaza ary nefa nanao didim-pananana le olona dia tenenao le didim-pananana numéro zao dia zay le didim-pananana tao dia araka iny zany dia le fananana voateny eo dia lovaindrakoto fa ny akoatra amin'ny fananana zay tsy voateny eo dia zay mpandova azy zay zanany naterany mandova anazy zay ny ilaina dia ny manarak'izay ilaina ihany koa ny certificat de paiement ao anatin'iny misy an'le valeur io certificat de paiement io zany le ataontsika hoe amin'ny fiteny mazary hoe tomba-pananana any amin'ny centre fiscal nanodavana azy dia ozy nareo aiza dia any amin'le misy an'le tany foana ohatra ny ambany dia dia mety any amin'ny firaisana faharoa ohatra no mandoha an'izay dia any zany no anaovana le izy dia ny valeur soratanareo eo amin'le tomba-pananana iny no akana le 2% ka amin'izay fotoana izay atao hoe ny farany ambany indrindra dia 15 000 ariary ny raisinay raisina ohatra hoe 5 ataontsika hoe tenenareo ohatra hoe 1 million le izy dia calculena zany rehefa avy eo le 2% ka tsy ampy an'le 15 000 ariary dia ohatra 10 000 ariary ny totaliny dia 15 000 ariary ny raisinay ambany indrindra zay ny mutation par décès dia ilaina foana ny photocopie certifié ny karapanondro le mpandova rehetra zay voatononao mba tsy sy ny fahadisoana rehefa avy eo any ariana dia ilaina ny taratasy fiatohana hoentina ny titre
ary mazava ho azy efa hoentina ny juridika mba hahafany mijery hoe hito marina le olona maty lovainitrareo dia manao famondrana any amin'ny domaine rehefa vita ny fandoavana ny sandany sy ny sandany famondrana rehetra ary farany a dia misy ny mutation tsy misy testament zany dia ny ilaina mazava ho azy eo anatin'izany a ny acte de décès ny autorité certificat de paiement fa ny autorité dia mitondra vavolombelona efatra le olona dia makany amin'ny délégué dia manamarina eo le olona hoe ity olo ity araka mifantatray a dia tsy manana moa zany raha niteraka izy dia hoe reto ihany ny zanany raha tsy niteraka izy moa zany dia mazava ho azy a miverina miparaitam-porina ny ohatran'izay arakarak'izay araka ny filaharan'le fandovana iny zany moa dia rehetrarehetra eo a dia miaraka amin'ny photocopie karapanondro a sy ny taratasy fiatohana dia ny dossier rehetra dia atao anaty chemise cartonné le fotoana dossier ny a dia hoentina any amin'ny domaine anaovana ny famondrana zay angambany amin'ny akapobeny a raha ara-dalàna daholo ny taratasy a dia afaka raisiny domaine fa misy ny atao hoe mutation par voie judiciaire raha ohatra ka sanatria hoe inona zany a no vahaolana raha ohatra ka hoe tsy ampy le miray amin'le tononoko ireo dia meko any namana ihany ngamba no anoy an'izay raha tsy matiso ya iny tompoko efa voalaza teo daholo ny ataontsika hoe ny zavatra rehetra ilaina angambany tsika teo moa ny resaka hoe ohatra ny ahoana daholo le acte zany le acte tena ohatra hoe tamin'ny vente zao a dia efa nazavainy namana teo anapiko kely azy fotsiny angamba dia eo amin'ny ataontsika hoe ny forme nga ny acte de donation ao amin'ny acte de donation zany a misy an'le hoe manolotra ataontsika zany zao hoe irakoto a no manolotra dia irabe no tolorana ny tolorana araky ny lalàna mihitsy zany mametra an'izay a ny loi 68012 tamin'ny 4 jolay 7/20 dia manamafy zany fa tokony ho hita ao zany ny fanekena ilay fanoloran'izay raha tsy hita ao anatin'le acte de donation zany le fanekena dia mbola afaka atao ihany a amina ataontsika hoe misy acte anankiray hafa indray fa mitovy zany le ataontsika hoe le forme an'le acte raha ohatra zany zao hoe acte authentique le donation ka tsy tafiditra atao le fanekeny zay dia tokony acte authentique ihany koa zany a le fanekeny afaka azo eritreretina hoe misaraka le izy lalàna zany manaiky an'izay hoe azo sarahana le izy a fa tokony fotsiny a manaja n'le parallélisme zay parallélisme des formes zay le fepetra rehetra moa teo zany efa voalaza daholo fa inona kosa raha ny zavatra mety hitranga zany raha hoe tsy feno zany le fepetra rehefa tsy feno le fepetra dia mazava ho azy hoe tsy maintsy didim-pitsarana zany a no angatahan'ilay olona tompon-draharaha angatahan'ny tompon-draharaha zany a manatona zany izy a ny fitsarana ady madio moa zany satria resaka civil mifanana tany dia fitsarana ady madio zany a dia mangataka izy zany didim-pitsarana mandidy ny mpikajy mifanana tany anoratra an'izay zon'izay a ao anatin'ny boky tany zay ny anankiray mety izy koa zao ohatra hoe raha ny acte de vente ohatra no resahantsika iny acte iny koa dia misy forme ihany koa zany takiny lalàna ohatra hoe voaray somatsara ny vidin'ny tany quittance de prix zay ny filazantsika azy raha ohatra zany tsy voasoratra ao zay dia tsy manaraka ny fepetra takiny lalàna zany le acte de vente zavatra mety hitranga nefa mety hoe tsy hitantsony le mpivarotra misy hoe lasany andafy misy hoe efa maty dia tena tsy hitantsony zany toerana misy azy dia voatery zany ilay tompon-draharaha amin'izay fotoan'izay mangataka didim-pitsarana zay angamba zany a mety misy anampiany namana anazy fa zay angamba raha hoe fitiantsika zany le izy a rehefa tsy feno zany le fepetra be dia be teo le nitanisaina teo a dia tsy maintsy didim-pitsarana zany a no mandidy didina mihitsy zany ilay mpikajy mifanana tany zava-dehibe zay hoe didina zay
satria mety misy ao mety misy hoe zay hoe tsy feno le fepetraka dia mba hahafahana zany a manala ny andraikitra mipikajy ny fananantany a dia ilay didim-pitsarana iny zany a tsy maintsy a ampidirina ao anatin'ilay atota taratasy mba hahafahana zany hoe ataontsika hoe kity zany le responsabilité ny mpikajy ny fananantany. Zay ngamba ny anapiko azy. Ny trangam-piarahamonina matetika fahitantsika amin'ny ankapobeny misy ny taratasy fifampivarotana ho an'ny olona roa, ohatrany hoe zany hoe za manana Soavandriamaritafika koa manana hatraiza le fehim-potoana raha ohatra hoe misy fifampivarotana zany amina olona anankiroa ohatra ka hatraiza ny fehim-potoana ahafahana manatanteraka le mutation mety misy ve ny tatao ho azon'ireny olona hoe mifampivarotra fa tsy nanatanteraka ny mutation araka ny tokony izy ireny tompoko. Fahazoko an'ilay fanontanianao hoe nisy acte de vente anankiroa samy mpividy daholo zany, olona anankiroa zany samy mpividy daholo. Tena tsara izay fanontaniana izay satria trangam-piarahamonina tokoa zany misy olona manao varodroa, misy olona ataontsika hoe tsy manana zo akory izy amin'ilay tany, ohatra hoe tany tsy misoratra aminy zany fa misoratra aminy ray aman-dreny be tany aloha dia namidiny satria mety hoe efa maty ireo ray aman-dreny ireo dia namidiny le izy. Tena marina izay, misy an'izay tokoa maro indrindra tato ato, fa ny lalàna zany a dia mazava ny lalàna hoe izay manoratra voalohany adikako kely amin'ny teny frantsay hoe antériorité de l'inscription, izay manoratra voalohany. Na ataontsika raha zao hoe le acte de vente voalohany a tamin'ny taona 5 sy 10, le acte de vente faharoa tamin'ny taona 10 sy 20. Ka raha ataontsika hoe le olona nividy tamin'ny taona 10 sy 20 no mahavita manoratra voalohany ny zony, dia iny zany no ataontsika hoe eken'ny lalàna, iny zany ny eken'ny lalàna. Dia manoloana an'izay a dia manantitra ihany an'ilay fanentanana tany amin'ny voalohan'ny fandaharana. Misy tokoa ny olona mety hoe varim-bariana, misy hoe nikajiana tao fotsiny le taratasy zany na pirimina tao an-trano tao dia varim-bariana teo, dia nefa ny hafa zany rehefa avy eo manatanteraka an'ilay izy malakilaky kokoa. Dia amin'iny tena sarotra be ny mamaha an'izay zavatra izay, fa mety hitohy zany izay rehefa tena hoe mipotra le ankilany tsy manaiky an'ilay fanoratana dia manana zo indray izy avy eo manatona an'izay, manatona mamaha an'izay raharaha izay eny anivon'ny fitsarana. Fa ny eny anivon'ny fikajiana amin'ny fananantany zany dia izay tonga voalohany ihany, izay le hoe antériorité de l'inscription, satria tsy ho hita zany, tsy ho fantatra daholo hoe ty tany ity moa zany zao efa nisy varotra firy, fa dia izay tonga eo zany iny zany ohatrany hoe zay ataontsika hoe zay malakilaky kokoa sy marisika kokoa, diligent moa ny fiteny azy amin'ny teny frantsay, zay diligent kokoa zany no eken'ny lalàna, izay zany no azon'ny lalàna. Eny ary alohan'ny anoizantsika ny fandaharana dia ngamba tsara raha alefantsika kely ny famantarana ny BMTT izay mpiara-miasa amin'ny fandaharana an'izoko, ny mari-pamantarana azy zany.
zay ny mari-pamantarana BMTT fa hotoy an'ilay fanazavana teo ny ao anatin'ny farim-piadidiny fanoratantany manana fanampiny hoentina amin'izay le zavatra rehetra efa voalaza teo. Misaotrana amin'ny fitenenana efa voalazany namana rehetra teo moa zany hoe karazana famondrana tany rehetra fa tiako tsindriana manokana hoe mikasika ny famondrana eo amin'ny ampahan-tany zany izay mety ilaina ao anatin'ny fifampivarotana na mety ihany koa fampizaram-pananana na ihany koa mety fanolorana dia zavatra tokony ataon'ny olona voalohany indrindra dia manantona ny farim-piadian'ny fandrefesantany mitondra ny saritany dia misy dossier izay ampidirina zany eo anivon'ny sampandrarahany fandrefesantany ahafahana manao izay fanavana izay. Rehefa tafiditra izay dossier izay misy sarany aloha zany ao dia maka ny géomètre expert izay voalazany namana teo dia ny géomètre expert no manao ny fandrefesana eny toerana zany. Matetika ny olona alaim-panahy zany indraindray hoe mieritreritra hoe anao fampivarotana dia sorisoritana ilaina ilay saritany dia atao tondro zareo fotsiny any trano any le fifampizarana zany na ny fanamarinana le ampahan-tany ao anatin'ny saritany dia nefa reny matetika miteraka olana be ho anay satria rehefa manao famondrana ny domaine ny saritany alefa ny domaine any amin'ny sampandrarahany fandrefesantany dia izay misy ny dépôt d'inscription entre zareo zany dia tsy maintsy mifanaraka sy mitovy amin'iny ny fandrefesantany izay ho ataon'ny sampandrarahany fandrefesantany avy eo dia tonga mipoitra indray ny olana avany nefa mety tsy ho hita intsony indray ilay mpivarotra sy mividy tsy hota sarotra zany no mandray izay raharaha izay satria le mpivarotra raha tsy eo tsony afaka namarina hoe tity marina ny faritry ny tany amidy dia ho sahirana le olona ary mety tsy ho tanteraka hatramin'ny farany indray le famondrana. Dia izay zany tena anentanana antsika vahoaka hoe rehefa hanao famondrana indrindra ampahan-tany dia aleo mampidina géomètre expert mandrefy mba tsy ho diso ny refy izay tiantsika hanaovana fampivarotana na fampizarana fa mba tena araka ny tokony ho izy sy araka izay tena heritreretantsika anazy zany. Dia araka ny voalazany namana teo moa hoe ny famondrana rehetra rehefa tanteraka ny fepetra rehetra dia miditra any amin'ny sampandrarahany fananantany dia iry zareo manantanteraka iry zareo no manao ny création ana titre zany. Dia rehefa vita izay misy dossier alefany zareo sampandrarahany fananantany makany amin'ny sampandrarahany fandrefesantany. Eo tsika vao tena miresaka an'ilay antsoina hoe bornage zany. Bornage izy zany raha ohatra hoe ho anna pahatany zany mety voalaza teo koa hoe fusion, morcellement sy ny sisa dia misy dossier miditra any amin'ny sampandrarahany fandrefesantany dia misy ihany koa sarany aloha mifanaraka amin'ny domaine teo hoe 2% an'ny tombam-bidin'ny tany izay voafaritra avy any amin'ny enregistrement zany. Raha ohatra le tany ka changement de nom nataon'le olona dia misy dossier ihany koa makany amin'ny service topo fa indraindray din'ny olona manao changement de nom izy dia voasoratra any amin'ny domaine le izy dia adinodino le any amin'ny topo zany fa rehefa manome toromarika zany any amin'ny sampandrarahany fananantany misy dossier anao miakatra any amin'ny sampandrarahany fandrefesantany dia tokony arahantsika mpanjifa izay dia vitaina hatramin'ny farany satria tsy afaka manao an'le fixation ana limite et contenance ny domaine zany amita an'le fandroatana hatramin'ny farany raha toka tsy vitantsika izay dingana tokony atao eo anivon'ny sampandrarahany fandrefesantany izay dia manentana antsika ao anatin'ny mutation zany dia mifamatotra foana ny asan'ny fandrefesantany sy ny fananantany zany dia tsy tokony isy amevantsika zany le izy fa ezahantsika arahana tsara ny dingana rehetra araka ny voalazan'ny lalàna. Ny zavatra mety manetikitika ny mpanaraka fandarana koa dia ny amin'ny hoe ity famondrana ity ve aiza ho aiza ny famaritana ny zon'le olona amondrana azy zany hoe le capacité zany hoe le olona tsy mbola feno taona ve azo amondrana na izy mpandova na izy tolorana na izy tsy fantatro hoe mety mananjo hividy koa ve izy tsy fantatro anjaranareo mba mamaritra an'izay. Zaza tsy ampy taona ny zaza tsy ampy taona
raha ny lalàna zany no jerevantsika dia tokony eo ambany ny fiahin'ny ray aman-dreniny foana. Zay zany le tutelle moa izy tsika, tutelle ny ataontsika hoe terme juridique mahalaza an'izay. Nisy teboka anankiroa zao voaresaka atao anatin'le fanontaniana teo, le hoe afaka mandray ve izy. Ataontsika zany hoe misy fanolorana zany atao amina zaza tsy ampy taona, na hoe misy fifampivarotana dia le ho amin'ny tombontsoan'le zaza tsy ampy taona zany le izy. Azo atao le izy raha toa ka misy olona zany le mpiay zany no misolo tena an'ilay zaza tsy ampy taona ao anatin'ireo acte atao ireo zany, na io acte de vente na io acte de donation. Raha ohatra indray hoe hivarotra, mazava ho azy ny lalàna miteny hoe ny capacité, raha latsaky ny 12 taona zany tsy tokony manao acte de disposition. Zay moa ny ataontsika hoe terme juridique mahalaza azy, tsy tokony zany izy manao an'izay. Fa raha ohatra ka mety zavatra mety hitrangy zany, mety misy ohatra hoe io misy lova, le mpandova zaza tsy ampy taona, mandeha ny fiainana, mety hoe mandalo fahasahiranana le ankohonana, dia manapa-kevitra ohatra le reny na le ray hoe tsy maintsy amidy ty tany ty noho ny antony fahasahiranana ohatra ray zay fa mety maro dia maro ny antony. Rehefa hivarotra zany le ray aman-dreny, hivarotra n'le anjaran'le zaza tsy ampy taona, dia tsy maintsy maka ordonnance eny amin'ny fitsarana. Iny ordonnance iny zany ohatrany hoe manome alalana n'ilay mpiay zany, le mpiay le ray aman-dreny zany hivarotra an'ilay anjaran'le zaza tsy ampy taona. Zay zany raha fitiantsika le zon'ny zaza tsy ampy taona, mety manana zo izy hividy, fa tsy maintsy le mpiay zany no misolo tena azy. Mety manana zo hoe amidy le anjarany, fa tsy maintsy maka an'izay ordonnance afin de vendre les biens du mineur. Ohatrohatr'izay le ao anatin'le ordonnance. Dia iny amin'ny alalan'iny ordonnance iny zany no mivarotra le ray aman-dreny. Zay zany raha fitiantsika le ny antoza tartary rehetra tsy hoe misoratra amin'le pia akory fa amin'ny anaran'le zaza ihany, fa ile pia ihany no manatanteraka eo amin'ny toeran'le zaza. Zay indrindra. Afaka manampy kely izy marina zay ny pièce ilaina zany raha fitiango fotsiny le teo le zaza tsy ampy taona no inscrit zany le misoratra amin'le tany. CSJ misoratra amin'le zaza lazaky ny 3 volana, duplicata ny titre, ny taratasy fiatohana, dia misy an'izay le teneny teo OVPM, raha to dia fantatry ny olona zay, sy ny acte de tutelle moa zany. Tutelle zay ohatra hoe ny reny no miay azy dia ny OVPM zay manome alalana le reny nivarotra le fananan'le zaza. Dia zay vao afaka atao dia miaraka amin'ireo pièce rehetra zay fantonina teo aloha. Zay ngamba no fanampiny tao. Hiditra amin'ilay endrik'ilay acte indray tsika raha le teo ianao laza hoe jerentsika lalindalina kokoa ny soussain privé, zany hoe amin'ny varotra tany tahako toy aiza ho aiza ny lanjan'ny fifanarahana ataon'ny andany sy ny kilansony fotsiny tsy makany amina manam-pahefana, zany hoe tsy acte authentique zany le tsy acte authentifié. Misy zavatra azotsika hitonana fanazavana ho an'ny mpanaraka fandarana ve? Misaotra horaisiko ngamba ny famarinan'izay. Ny acte soussain privé zany hoe lay ataon'ilay mpivarotra sy mpividy any an-trano dia tsy manan-kery. Zany hoe zay zany raha ohatra hoe izy anankiroa ihany no mifampivarotra dia aminazy roa iny mety. Fa raha hoe hoentina makany amin'ny sampanaraha fanjakana na any amin'ny sampanaraha fananantany zany ho soratana dia tsy mety. Fa tsy maintsy atao ny formalité rehetra, zany hoe mandalo any amin'ny commune atao ny légalisation, ary tsy maintsy à la forme foncière, zany hoe tsy maintsy eo ny mpivarotra sy mpividy makany amin'ny commune manao dépôt amin'ny boky, manao soni
mitondra photocopie kara-panondrony dia légalisena dia avy eo enregistrena dia zay vao afaka atao amin'ny miditra amin'ny famondrana izay angambany zay vao manakery ilay SSP fa raha any an-trano fotsiny iny ny olona mieritreritra efa vita le acte dia zay mahavoa le tsy manakery mihitsy iny fa very ho azy fotsiny eo entoboka tsy haiko afaka anampy an'izay anao eo ihany lay hoe légalisation satria le soni mantsy zay mantsy le sous sein privé ozy izy tsika le signature zany a no tena zava-dehibe ao anatiny iny signature iny nefa tokony ho amarinina zay le hoe fanamarinan-tsonia eny anivony commune zany zay zavatra zay rehefa vita nefa le fanamarinan-tsonia zay dia mbola misy ihany fepetra takiny lalàna dia ilay enregistrement tokony ho atao zany a ny enregistrement eny anivony sampandraram-panjakana misahana ny etra zany eny amin'ny ivo-ketra eny zany ny atao le enregistrement zay vao feno a ilay fepetra amin'ilay acte sous sein privé fa raha ny hevitro manokana tsaratsara kokoa angamba ny hoe acte authentique satria ny acte authentique zany a misy ilay solon-tenam-panjakana na ny officier public zany a voalohany aloha na le endriky le acte fotsiny forme an'le acte fotsiny a azo lazaina hoe manakery kokoa ary azo antoka kokoa mifanahtsahana amin'ilay acte authentique zay a dia ny acte notarié satria ny notarié a ny notaire dia manana an'izay qualité ana officier public zay zafady anampy kely a fa mila fitandremana amin'izay fotoana izay satria le fiarahamonina toy zay za zany tonga dia mipetraka foana hoe ao anaty fiarahamonina ny zavatra misy a raha vao makany amin'ny officier public hoe efa aty amin'ny any acte de vente dia matory le olona na efa tany amin'ny notaire dia matory le olona fa mieritreritra izy hoe efa anay io tany io zay efa mipetraka eo raha teo a ny taratasy zany tsy hoentiny any amin'ny domaine zay ny tena olana dia io mahatonga n'io aditahany sy ny litige be da be io ilay tompony misoratra ry a jereny efa taona mahamara teo ariana maka juridique izy mbola amin'ny anaran'le ray aman-dreny na ohatran'izany ihany zay le olana mampisy olana eo amin'ny fiarahamonina zany dia aloha rehefa ny zavatra toroko atsika re olona ny fiangaviana rehefa ohatra hoe manana budget nareo vidanana tany ataovy ao anatiny eny ny budget ahafana misécuriser an'le izy zany hoe tonga dia ataovy ny famondrana tsy misy tsony ny olana amin'izay fotoana izay misaotra tompoko eo amin'le hoe misy fotoana ny olona anankiray mivarotra tany fa izy tsy afaka manatrika an'le izy satria mety hoe marary izy afaka mamindra n'izay fampivarotan'izay amin'ny piraitapo aminy ve zany izy a inona mety dingana tsy maintsy arahana anapirofona tokoa hoe marary izy fa mety misy koa nefa tsy inona no misoloko hoe mivarotra nyity tany ity fa marary ny anabaviko na marary ny rahalahiko raha azoko le tianao atongavana dia misy olona anankiray izay misoratra anaty juridika dia hivarotra an'le tany izy nefa izy tsy eo dia nidikan'izay zany a dia manome fahefana manome procuration izy zany any olona anankiray izay tendreny eo a hoe hivarotra an'le tany a amin'ny anarany izay zany no tsy maintsy fipetra tao averina tsara ty a zany hoe ny date de légalisation zany a tsy maintsy alohan'ny acte de vente izay natao hoe procuration tsy maintsy any aloha zany le olona aloha no manoratra hoe manome fahefana tsy voapirofo zay raha zay teneninao zay marary izy nanapirofona moa hoe marary le olona raha zao fa ny fantatra fotsiny zany aty amin'ny domaine ary zay raha nandeha nanaraka le fanazavana tamin'ny voalohany tsika le interview natao nareo tamin'ny teo a dia ny mpikazo ny fananantany tsy midina sur terrain miverifie inona ny io na hoe inona ny misy marina fa ny acte zay tonga zay inona fa efa vita amin'ny formalité rehetra manaraka ny forme rehetrarehetra zay tokony nolajaina dia zay no soratana dia efa ambony de forme zany le procuration ny tokony ho izy a anankiroa izy iny no ataon'le olona zany raisiko ohatra hoe ianao tsy afaka vazana sy anao mivarotra dia manome procuration anahy ianao dia mazava tsara mihitsy soratra hoe manome fahefana feno androny hivarotra ny taniko propriété dite zao a zao zay le izy a dia anankiroa iny dia enregistrena mandoa droit 2000 ariary izy zay
dia ny ray tazomy fisika dia ny ray miditra dossier dia zay zany a dia miaraka amin'ny dia za amin'izay fotoana no miconclure zany hoe manao le acte de vente a miaraka amin'ny mpividy zay ngamba no afaka anjavako an'izay tsy haiko raha mavaly ny fanontanianao fa ao anatin'izay le tontolon'ny famondrana zay a indraindray misy hoe tsy fahafenonony ohatra hoe zany amin'ny resaka fandovana tsy hitany anaty acte de notoriété mihitsy le olona fa tsy hoe hita fa izy ny vatany tsy hita amin'ny fotoana anankiray mety hisehoany iny olona iny mety hiova daholo ve zany lay acte rehetra efa vita teo aloha amin'izay fotoana izay ratsika ohatra hoe misy 10 zanak'ilay olona maty a le olona anankiray tena tsy hita mihitsy ary tsy mahalala fisiny ny existence-ny izy nefa mananjo tokony ho tafiditra ao anatin'ilay acte de notoriété ahoana ny mety hoakon'izay aneriana rehefa miseho izy hoe za tokony isan'ny mpandova eny tompoko zavatra mety hitranga tokoa zay misy hoe misy olona mety hoe tsy hita mihitsy amantonany maro izy tsy hita nefa mety hoe te hiaraka mety hoe te hivarotra n'lay fananana zany le mpiara-mandova raha ny tena tokony ho izy aloha tsy tokony tsy ho azo kitihana ny anjaran'ny olona io satria ny olona anankiray zany a tsy hoe maty izy na hoe tsy hita izy de verina hoe tsy hita miaraka amin'izay koa le zony fa iny zo iny zany a matoa misoratra ao anatin'ny taratasy ataontsika hoe misoratra ao anatin'ilay certificat de situation juridique ny anarany dia nisy tao zany a taratasy fandovana na ahafahan'ilay mpikajy mifananantany a nanoratra ny anarany teo dikan'izay manana zo ao izy mpandova 5 zao le ohatra ny raisitsika teo dia raha ataontsika fraction tsotsotra zao zay a dia samy manana ray apadiminy zany a le mpandova 5 ireo manana ray apadiminy tsy rairay zany dia raha hivarotra zany ny mpandova ny anankiray na hoe izy efatra dia tsy mahafaka zany zareo mikitika aniny ray apadiminy iny zay aloha raha ny tokony ho izy fa mety hitranga koa nefa hoe tena tsy hita le olona raha tena tsy hita le olona dia iny a tokony maka zany a didim-pitsarana mihitsy a manamarina an'izay mety absence hoe tsy hita le olona nandritry ny 20 taona rehefa dila ilay 20 taona dia misy manana zo zany le olona manana ataontsika hoe manana intérêt hijery an'izay a dia maka didim-pitsarana manamarina hoe tena tsy hita intsony tokoa io olona io tsy hita intsony tokoa io olona io a ka noho izany a mangatak'izay a mba hivarotra ohatra na hoe hikitika ny anjarany misy pitsopitsony maromaro ao anatin'izay fa non présent aloha ao anatin'ny heritaona le olona dia atao qualifie ny lalàna hoe non présent rehefa avy eo a dila ny 20 taona dia manomboka eo zany izy a efa azo angatahana amin'izay zany a zay didim-pitsarana zay zao ny tranga anankiray zavatra mety hitranga koa tena hoe mety hoe nisy ataontsika hoe ohatra hoe tranga iray a ohatra hoe ahafahana manamarina hoe maty tao tokoa le olona ohatra hoe misy cyclone be na hoe nisy samborendrika ohatra zany dia fantatra hoe tao le olona dia iny zany le teneny lalàna hoe disparition iny disparition iny tsy hoe tenenina fotsiny hoe rendrika tao le sambo a dia tsy hita tao ntsony le olona tsy hita tao ntsony rakoto ohatra ka noho zany a manana zo zany tsika hikitika an'le fananany rehetrarehetra fa tokony misy didim-pitsarana ihany koa zay dia fahatelo manaraka an'izay a rehefa mitranga zany ireo zavatra ireo rehefa mitranga ireo a dia tokony a misy zany acte de décès manamarina hoe maty tokoa le olona maty le olona dia manao a taratasy fandovana dia amin'izay fotoan'izay anjaran'le mpandova zany satria nifindra an'le zo ny olona zany tsy hoe maty izy dia hoe vita hatreo fa mifindra le izy mifindra zany le zo a
dia any amin'le taranaka le mpandova indray zany a no maninona moa no afaka mamindra zany a afaka misitraka n'le zoa nananan'le ray aman-dreny a izay nodimandry zay. Ianao mbola manana fitenenana sa fotoanantsika moa manapetra araka nifilazany namana teo tany am-piandohana hoe mety soampy ny adiny ray na izany na zany nefa tsy maintsy faranantsika ny fotoana satria manapetra fa raha misy ny manetikitika antsika mpanaraka ny fandarana dia mbola azontsika atao ny miditra lalandalina koa ngamba manaraka afahantsika manasa ihany ny vahintsika hitondra fanampanazavana lalandalina kokoa fa ny amin'ny anio dia viana fa vita ny fanazavana entin'reto vahintsika na ny eo anivon'ny mpisafirara ny fananantany inspecteur des domaines na ny eo anivon'ny fisahanana ny hoe fifanololanana responsable contentieux na ny eo anivon'ny farim-piadidin'ny fandrefesatany circonscription topographique dia samy mitondra ny fanazavana araka izay manandrify azy tamin'ity fototresaka momba ny paikady hiatrehana ny famondrana na ilay procédure de mutation ity eo amin'izany tontolo ny fananantany izany. Tapitra fandarantsika ho izay ary izay no entsika mamarana ny fotoana akasitrahana ny vahintsika isaorana koa isika mpanaraka ny fandarana tany atokantrano rehetra tany amin'ny alakamisy indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny fandarana ny zoko mametraka ny manam-pitafa manam-piresaka sorto. Hello,